dia mbola faly hatrany miaraka amintsika anatin'izao fotoana foy izay fampahirizantsika amin'ny tenin'Andriamanitra hitrandrahantsika ny zava-baovao izay taizantsika ho amin'ny tem-panahy araka an'Andriamanitra hivavaka isika. Jehovahandriamanitra iray dia misaotra na mandrakariva izy izay satria isan'andro isan'andro ianao dia mampiseho zava-mahagaga aminay ary izay mihitsy ianao tsy takatry ny fisainana, ny famarinana ao aminao izay fantatray ankehitriny dia sombony fotsiny. Fa rahatr'izay araka ny tenin'ny Paoly apôstôly dia fantatray ny zavatra rehetra. Kanefa matetika Jehovahandriamanitra iray ilay sombony kely fantatray lavinay dia ny fanahinao masina no hiasa ndresy lahatra nay mandrakariva ny amin'ny famarinan'ny teninao mba hitanay fifaliana. Ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva ao anatin'ny fizahan'ny toetra ny fanahy ihany isika dia hitantsika amin'izany fa somary sarotra ny tenin'Andriamanitra ary tsy arak'izay eritreretin'ny olona hoe mangataka ny fanahy fotsiny dia fa haiko ny mamantatra ny fanahy tsy izy fanahy avy amin'Andriamanitra sy ny fanahy ny antikristy. Fa rehefa tsy mandinika soratra masina dia tsy hafantatra an'izany. Ao anatin'izay fizahan'ny toetra ny fanahy izay nefa dia hitantsika fa betsaka ny zavatra tsara ho fantatra satria fanahy ny resahana lasa namantatra mahakasika an'Andriamanitra, mahakasika an'i Jesosy mihitsy. Dia eo no apetrakatsika ny fanontaniana satria ilay teny hoe fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Inona moa no ambadika izay dia hoe ny fanahy rehetra izay manaiky fa ten'Andriamanitra Jesosy. Fanazavana no atakarantsika an'izany. Iza moa ny olona tsy mino rehefa kristianina fa tonga dia te amin'ity zao tontolo izao ty tokoa Jesosy. Fantany fa ny maizy azy no tsy fantany, mahandriamanitra azy no tsy fantany satria na dia kristianina zao aza mandinika ny baiboly misy moa milaza ny tenany tsy kristianina manaisotra mihitsy an'ilay fanarahana ny Jesosy Kristy tahaka ny fomba ny jiosy tamin'izany vanim-potoana izany satria tsy mino ny mahandriamanitra ny Jesosy ka lasa maneva-teva indray ny kristianina. Nareo kristianina dia efa manaonao foana dia olona tahaka an'ireny ve no hivavahana. Tsy mena tsiny izy. Ilay fomba jiosy tamin'izany vanim-potoana izany ihany no miverina ankehitriny ary eo no tokony hitandremantsika ny amin'ny fitaka ataon'ny devoly amin'izao vanim-potoana izao satria izy miditra antsehatra mihitsy ao anatin'ny fanompom-pivavahana mba hahatonga ny olona tsy hatakatra ny zava-miafina tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ka andavantsika mihitsy ilay famonjena nataon'i Jesosy tonga teto amin'izao tontolo izao naradika ilay famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny any akeny hidina mitoetra tao anatin'ny nofa mba ho fanamporofona amin'ny olona fa tena misy zany Andriamanitra zany. Andetsika amintona zay rehetra voalaza satria mahatsara ny teny averina anaporofontsika aloha ny mahandriamanitra ny Jesosy Kristy. Isaia 9 fa minanina zay nomena ny Isaia avy amin'i Jehova dia ny 15 milaza ny amin'i Jesosy Kristy izay ho teraka. 15 izay fantatritsika tsara hoe manahoana izy io fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no mena antsika ary ny fanapahana dia eo antsorony ary ny anarany dia atao hoe mahagaga mpanolontsaina, Andriamanitra mahery ray ny mandrakizay andriny ny fiadanana. Mba hinon'ny olona zany fa hidina mihitsy io Jehovahandriamanitra io eto amin'ity zao tontolo izao ty ampiseho ny mahandriamanitra azy. Kanefa tsy ino mihitsy ny olona raha tsy misy zavatra hitany aloha, misy zavatra azony tsapaitanany dia fantatr'Andriamanitra zay toe-pon'ny olona zay nany akeny ho tonga amin'ny fanetretena nanaiky ho ateraka. Kanefa io zaza teraka io izay manambara an' Jesosy ary nizaniza mandinika soratra masina mamaky an'ity Isaia 7 ity dia resy lahatra tanteraka fa Jesosy no resahany eto dia ny anarany fotsiny mahagaga mpanolontsaina. Fanahy masina ange zany, Andriamanitra mahery milaza an'i Jehovah ray ange zany.
rainy mandrakizay andriny fiadanana milazan'i jesosy zany zany hoe manambara ny anaran'andriamanitra amin'ny fahafenony mihitsy anarana tena any jesosy manokana. Kanefa tamin'io Isaia 5 io a fieritreretan'ny olona hoe tsy mbola misy zany jesosy zany satria fanambarana le zaza ateraka no resahany eto fa tsy fantatry ny olona iza no ateraka eo de efa mitondra fanazavana tsika. Misy anton'izay rehetrarehetra zay tsara no fantarantsika an'izay Isaia 5 angamba ampy andraisana lahatra atsika aloha nefa rehefa tsy mety resy lahatra tsika hanao ny fomba ny jiosy safidy io fa ten'Andriamanitra Jesosy. Jaona 3 zay mifono zava-dalina koa zay ho azavaitsika resaka nataon'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Jaona 3 de ny andinina mijery le andinin-tsoratra masina vitsivitsy sika. Jaona 3 ny andininy 7:12 ka hatramin'ny andininy 9:12 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra ozy afa-tsy lay nidina avy tany an-danitra de ny zanak'olona zay any an-danitra. Io andininy 13 de milaza hoe tsy afaka hiakatra any entina ilazana fa hiverina any Jesosy kanefa tsy afaka miverina avany izy raha tsy efa tany aloha. Dikan'izay efa tany zay tamin'izy mbola tsy teraka de efa misy nampahafantarina ny Nikodemosy zany. De tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra ozy no tsy maintsy nanandratana zanak'olona mba hanana fianana mandrakizay izay rehetra mino azy. Mifono zava-dalina makasika ny fahalalana an' Jesosy io zay misy fifandraisany tanteraka amin'ny Jaona 1:4 ny 1:1 makasika ny fizahan'ny toetra ny fanahy. Ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo no avy amin'Andriamanitra fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra fa ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy de tsy mba avy amin'Andriamanitra. Raha fitinina zany de ny fanahy rehetra zay manaiky fa Andriamanitra Jesosy no avy amin'Andriamanitra fa ny fanahy rehetra zay tsy manaiky fa Andriamanitra Jesosy de zay ny fanahany Antikristy. Mazava be zany. De eto fanazavana io entin'io hoe tena Jesosy efa tany izy tsy afaka hiakatrany izy raha tsy avaniny ny mpoirany fa aty aoriana moa vao fantatry ny olona zany. De tahaka ny nanandratany Mosesy menarana tany anefitra ozy no tsy maintsy nanandratana zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izy rehetra mino azy. De io le idiran'ny fanazavantsika efa nentina ihany taloha kanefa ho atsika vao sambany manaraka n'izao fampahirezana zao de averina zay leson'izay mba ho azotsika tsara ny izy an' Jesosy mba ho entsika mizaha toetra ny tenantsika hoe sao de manara-drenondrano fotsiny ka tsy mahalala ny Andriamanitra rahantsika ka fitahany devoly amin'ny fomba mpivavahana tsy mahomby fa dingantsika iny aloha fa iverenantsika ny fanazavana ny 9:12 fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao no meny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fianana mandrakizay zay le mino zay de mahatoky tanteraka mentehitra tanteraka ary mankatoa tanteraka ny famarina ny tenin'Andriamanitra. Mitaky finoana zany finoana lay zanany lahatokana zay tsiza fa Jesosy zay ten'Andriamanitra ary mahafantatra tsara hoe le Jesosy tonga tamin'ny nofo de hoe le Andriamanitra zay ke no ambaran'ny soratra masiny ny anarany de atao hoe Emmanuel na amintsika Andriamanitra zany hoe miara-monina amintsika Andriamanitra. Zay ny anaran'i Jesosy Kristy zay indraindray hodin'ny olona tsy hita zay famarina ny tenin'Andriamanitra ambara zay any amin'ny Matteo 1:1 ny 7:20 indro ny Virjiny toe-jaza ozy ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataon'ny olona hoe Emmanuel zay efa nitenenina tany amin'ny Isaia 7 Isaia 7 de ny 4:12 teny faminaniana nomenany Isaia mpaminany de zao ny voasoratra amin'ny 4:12 hoe
ary noho izany de ny tompono anome famantarana ho anareo indro anananaka ny virjinika hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Emmanuel, zany hoe fa tany amin'ny testamenta taloha de efa nambara zay le anarany Jesosy Kristy zay ho ateraka izay Emmanuel ozy a de misy référence kely eo amin'le Emmanuel ao amin'ny Isaia 7 de misy telo kely eo de zao ny voasoratra hoe amintsika Andriamanitra de io a naverina te amin'ny filazantsarany Matio ary indro ny virjiny teo ejazaka hiteraka zazalahy ny anarany atao hoe Emmanuel, zany hoe raha dika amintsika Andriamanitra, miara-monina amintsika Andriamanitra, azo antoka fa misy Andriamanitra fa sy miodin'ny olona tsy hita zay. Abetsaka ny kristianina nefa tena mino mandriamanitra an' Jesosy fa indraindray le fomba ivavahana am'le Jesosy Andriamanitra tsy hain'ny olona de diso foana ny fivavahany. Misy indray nefa tsy mahafantatra mandriamanitra an' Jesosy de milaza fa tsy azo ivavahany Jesosy de misy ohatra ny fahamarinana kely any fa vokatry ny tsy fahafantarany an'le Andriamanitra efa nisy hatramin'izay mahadiso hevitra azy ka na amin'ny an-tany na amin'ny ankilany a de misy fahadisoana mandrakariva eo anatrehan'izay. Matio 7 de amintsika Andriamanitra ary io le resahana takina ny finoana an'io zanak'Andriamanitra io a le zazalahy zay a hitondra famonjena ho an'izao tontolo zao hoe tsy tonga Andriamanitra raha naniraka azy ho amin'izao tontolo zao any amin'jaonina 7 fa toy izao mitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy ozy fa azo fiainana mandrakizay. Jaonina 9 averintsika tany isana reny rehetrarehetra reny satria somary sarotsarotra ny lesona ary indraindray raha aingana loatra de tsy azo. Jaonina 9 de ny 7:17 ka hatramin'ny 7:20 entina ilazana ny toe-panahin'ny olona amin'izao vanim-potoana zao mahakasika ny jiosy zay miseho azo mahay lalàna ary de hitantsika taratra amin'izao vanim-potoana zao fa bengy ny olona ohatra lasa miverina mandray ara-baky teny ohatrany mampalahelo amin'izao vanim-potoana zao hoe tena anga ny jiosy ihany no hiditra ny fanjakan'ny lanitra ary le jiosy resahany io jiosy aranao fa raha tsy miteny amin'ny teny hébreu ianao tsy tafiditra ny fanjakan'ny lanitra ary tena manam-pirofo amin'ny fomba rehetra fa sika gasy tena jiosy tena Israely tsy izany no entina hamonjeny ary indraindray ohatra ny rehefa tena dinihana le fomba ataon'ny olona takan'izany de ohatra ny izy tsy mahalala fa ohatra ny mametsiny an'Andriamanitra hoe diso mihitsy Andriamanitra no nanao antsika ho gasy. Efa matoa ny eo amin'ny firenena nataon'Andriamanitra manana ny anarany le eo amin'ny firenena hoe malagasy, frantsay avy amin'Andriamanitra zany ary inona ny mampiavaka ny olona ao amin'ny firenena anankiray de ny fiteniny zay fiteny keo avy amin'Andriamanitra no nahatongavany zany kanefa indraindray inin'ny olona tsy miavona. Raha tenenina amin'ny teny gasy de tsy mihaino Andriamanitra fa tsy maintsy tenenina amin'ny teny tahaka an'izao na amin'ny teny jiosy manao tsinotsinona an'Andriamanitra nge zany. Fomba ahoana moa no ahaizanao manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny zay tsy voafehanao akory kanefa ny teny gasy ny mahagasy anao raha tsy vitanao manome voninahitra an'Andriamanitra amin'le toerana nametrahan'Andriamanitra anao manao tsinotsinona an'Andriamanitra zany. Fa ino moa mbola hitantsika ao aoriana kely eo ina moa mahatonga antsika miresaka an'izany de ty Jaonina 9 ty zay tena tsy matoko tanteraka mihitsy Andriamanitra an' Jesosy kanefa izy mandinika ny soratra masina tamin'izany vanim-potoana zany mbola tsy nisy ny filazantsara fa ny testamenta taloha efa teo am-pelatana ary fantany tsara reny Isaia 7 novakintsika teo ny 4:12 reny hoe zaza no teraka ao antsika. Indro ny virjiny hiteraka zazalahy ny anarany ataon'ny olona hoe Emmanuel, zany hoe raha adika amintsika Andriamanitra ny amin'ny Isaia 7 ny fantany zany. Isaia 7 zay novakintsika hoe tena zaza no teraka ao antsika ary ny fanapahana de ho antsorona ozy ary ny anarany de atao hoe mpanolo-tsaina mahagaga Andriamanitra mahery ray mandrakizay andriny fiadanana
fantany zany ary fantany ko ay fa isy zaza ho teraka de io ny anarany fa rehefa teraka tokoa ka hita tonga teto am'izao tontolo izao mijiosy mihitsy ny tsy mino satria mihevi tena fa izy rery mahalala n'Andriamanitra. Tafaresaka tamin'i Jesosy de hoy ny jiosy taminy a tsy mbola 50 taona akory ianao zy ka de efa nahitany Abrahama va gaga izy ireo satria nofo no hitany satria Jesosy Kristy tamin'ny vanim-potoana fampiresahana tamin'i Jesoa de tsy mbola 50 taona izy fa vao 30 taona mahery kely de ianao ave de ilaza fa efa nahitany Abrahama nefa vao 30 taona ianao i Abrahama efa maty efa ela kanefa lazainao fa efa hitanao de hoy Jesosy tany lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary Abrahama ozy de izy a fony tsy mbola ary Abrahama midikan'izany a tena mbola tsy ary Abrahama de fa izy a kanefa Jesosy miteny ino raha marina zay tenenin Jesosy hoe mbola tsy ary Abrahama nefa izy a tsy nitafy nofo zany hoe mipetraka foana le Jaonina toko faefatra Jaonina toko faefatra ny 4:20 Andriamanitra de fanahy ndikan'izay fanahy zay tsy hita maso tsy azo tsapahitanana misy ary io tsy atakaran'ny olona an'le Jesosy Andriamanitra satria zatra mahita maso de ozy ny lazainy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary Abrahama ozy de izy a de naka vato hitoraka azy ny olona ozy fa Jesosy niery ka niara teo kianjan'ny tempoly satria tao amin'ny tempoly Jesosy no niresaka an'izany tamin'ny jiosy nanambara ny marina makasika ny tenany mbola tsy ary Abrahama de fa izy a fa saingy reto jiosy reto zay mieritreritra fa tompon'ny tempoly kanefa io tempoly io natao ionana amin'Andriamanitra mandahan'Andriamanitra vely tsy hoe resy Jesosy na natahotra Jesosy tamin'io vanim-potoana io raha nitorabato azy ny jiosy ny olona de tsy hoe resy izy de lasa niery ka niala teo kianjan'ny tempoly fa entina ilazana ho an'ny olona manao ny tenan'io jiosy miseho azo mahay ka tena fa tena doto tanteraka ny sainy a tsisy azon'Andriamanitra atao fa de tonga de miala tsy ahita ny famarinana ntsony ratsy tonga taka Nikodemosy eny amin'ny Jaonina toko 7 raha tsy manaiky ateraka indray de lasa Jesosy ny olona nitorabato de araka ny resantsika tamin'ny farany hoe fomba ny olona nge amin'izao vanim-potoana zao hoe mitorabato io fa tsy hoe mitorabato ara-baka teny fa tonga de miezaka manohatra ny fampianarana tsy mandinika tsara jiosy ara tamin'izany vanim-potoana zany raha ny resaka takan'ny Zakaiosy mo manamelokolona vao zy ny lalantsika raha tsy miaino aloha ka mahafantatra zay teny ho tenenina de io koa no ampitaina amintsika eno hetra amin'ny farany ary raha ho isan'andro mahasoa ny fanahintsika raha azo atao na disona marina eno hitany daholo fa tsika rehefa metehitra amin'Andriamanitra de omen'Andriamanitra ny fahaizana mamantatra ny fanahy avy amin'Andriamanitra sy tsy izy io de Andriamanitra no ampitoetra marina ao anatintsika ary omen'Andriamanitra heritsika fa atsika mandany tsy famarinana ka teto de ny jiosy torabato an' Jesosy mitorabato an'Andriamanitra ange zany misakana an'Andriamanitra tsy hiditra ao aminy ary tao amin'ny tempoly Jesosy zany hoe ny tempoly zany de toerana tena tokony homenan'Andriamanitra fa ny zavatra mitranga no hoahana tao Andriamanitra zany hoe fiangonana tsy misy Andriamanitra io ary be de be nefa amin'izao vanim-potoana zao toa ohatra ny miantso an' Jehova miantso ny fanahy masina miantso an' Jesosy fa diso ny vavaka ataony de tahaka ny hoe lasa Jesosy mihery miala teo kianjan'ny tempoly tsy mijanona teo no raha zava amintsika koa na de ny tantaran'le ondry zato aza veriny anankiray rehefa veriny anankiray navelan'le mpiandrondro teo ny 7 fa lasa izy mitady le anankiray zay very de toy izany koa nataon'i Jesosy Kristy amin'ny olona fa mbola ho azava amintsika zay ary io ndraindray mahadiso hevitra ny olona hoe le 7 zay nilozan'i Jesosy no eritreretiny fa
io le valan'ny fahamarinana de izy be zany olona very reo 5 tavela reo tsy niaraka tamin'ireo jesosy nitsaraka tamin'ireo jesosy nandeha jesosy mitady mialanenina amin'ny olona anankiray le onondry anankiray zay eritreretina fa raha manaiky ho hitany de hoentiny verina fa reto 5 reto de mbola ho hitatsika ho jerevantsika inge zany ahitantsika mitoetran'i jesosy ka eto zany ny jiosy de nambaran'i jesosy mazava tsara fa efa nisy izy Andriamanitra fanahy zay mbola azava amintsika rehefa anazava n'le tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana varahana tany anefitra no tsy maintsy nandratina ny zanak'olona Jaona 4:12 efa zatra loatra n'le fotom-pisaina ny jiosy ny olona tamin'izany ka na de mpianatra ary de azony mahasirasira ny fariseo mpanorad-dalàna ny jiosy tamin'izany vanim-potoana izany satria nangetaheta te ahita n'Andriamanitra ray Jaona 4:12 ka hatramin'ny 7 hoy Filipo tamin'ny tompo aseho anay ndray ozy de ampo anay zany satria tsy manaiky mino manao tahaka ny Tomasy ny olona tsy manaiky mino raha tsy mahita raha tsy mahatsapa kanefa Andriamanitra de fanahy de Filipo nefa miteny aseho anay fotsiny ndray ozy de ampy anay zany de nefa le valitenin'i Jesosy feno fanetretena de nentina naperitreretana ny mpianatra sy tsika amin'izao vanim-potoana zao hoy Jesosy taminy zay ely zay no efa mitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va aory Filipo zay nahita de nahita ndray ka nahoana no nanaovanareo hoe aseho anay ndray raha nahita anareo izy de nahita ndray fa Jesosy raha miteny an'io tsy le hita maso ny zavatra tiany ampitainy fa manambara hoe raha mahita ianareo de tokony ino fa misy zany Andriamanitra zany fa saingy mbola miafina amin'ny masonareo ankehitriny zany satria nahoana mbola mitady zavatra hita maso sy azo tsapaitana nareo ary zay ny antony ny rahan'i Jesosy tamin'ireo mpianatr'ireo mitaiza azy tsikelikely mba hatakatra ny zava-panahy tsy maintsy nyresantsika zany rehetrarehetra zany satria fizan'ny toetra ny fanahy no resantsika de tsy maintsy jerevany porofony inona le hoe Jesosy tonga tamin'ny nofo Jesosy tena Andriamanitra de eo tsika ny mijery hoe nisy antony ange matoa tonga teto amin'ity zao tontolo zao izy nandray nitafinofo fa izy tany ampendohana tany lohany natongavany teto nisy izy fa tsy hita maso tsy azo tsapaitana mbola mipetraka teo amin'le Andriamanitra mifahafenony Andriamanitra fanahy izy fa raha tonga teto izy de zavatra hafa no natongavany teto ary hitondra famonjena ho an'ny olona ary nanany mission-any manokana io Andriamanitra io nidina teto amin'ity zao tontolo zao ty manaiky ny tafinofo ary zay no azavaina amintsika mba tsy hahatonga atsika hisalasala intsony ny amin'i Jesosy zay arahantsika voninahitra an'Andriamanitra riry any ivavakitsika sotranao Jehovah-Andriamanitra ray ny amin'ny teninao indray zay tonga taminay de ny somary sarotra kanefa misaotranao ihany keo araka ny teny mpanomponao hoe tsy mampaninona no manao teny averinao sy fa maso ny fanahinareo zany de misaotranao ray manome toro-kevitra mba hamerimberena na n'izany lesona zany mba ho tafalatsaka anatin'ny fony zay manara-dianao ny maha-izy ianao mba ahaizany mizatorehetra ny fanahy avy aminao sy ny tsy avy aminao de matoky sy meny fa ampitombo ny fahalalany isambatan'olona ianao ary anana ny fifaliana amin'ny fanarananao de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva